Faly miarabantsika tsirairay avy maneran-tany indray ny tenako anio sabata fa 7 ny volana jolay 2024. Ny tenin'Andriamanitra antsika anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany 4:4-17 ka hatramin'ny 17 ary tohizana ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 5:12 dia ny 12. Ny lohahevitry ny tenin'Andriamanitra anio dia ny hoe ny fiakarana. Inona no zavatra iseho? Olona manao ahoana no akarina? Teboka voalohany ny zavatra iseho rehefa tonga io fotoana io, aneno ny trompetra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana voalohany. Teboka faharoa, ireo izay velona ka mbola mitoetra, izany hoe ireo olona izay nanao ny sitrapon'Andriamanitra, ireo izay niomana, tena niomana, nijoro tsara, tsy niembotra tamin'ny fanomponan'Andriamanitra. Teboka fahatelo, tsy akarina indray mpimaso isika fa ny fanovana antsika no indray mpimaso, tsy nofo amandra intsony fa maharitra mandrakizay, tsy misy fahafatesana intsony. Amen. Ndeha harovakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny titran'ny tenin'Andriamanitra kosa dia ny hoe ny amin'izay efa nodimandry ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:17 ka hatramin'ny 17. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay efa nodimandry, mba tsy alaelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoantsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'ny Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola ho eo amin'ny andro hiavian'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny Tompo izy tenany no hidina avy any an-danitra miaraka amin'ny baiko sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, koa izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola ho eo no akarina hiaraka amin'ireo ho eny amin'ny rahona hitsena ny Tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika, koa dia mifampionoana ianareo amin'ireo teny ireo. Amen. Ndeha rotoizantsika ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany 5:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vetivety amin'ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary hatsangana tsy ho lo intsony ny maty, dia hovana isika. Amen.